Malongany zava-misy takatoato regny zay rahantsika mahita moa zany tamin'ity herinandro ty tamin'ireny tambazotra an-tserasera regny. Ano ihany koa maha-ministra ny mponina manana andraikitra lehibe amin'ny fiahina an'iregny ankizy regny. Tsy haiko anginy, tsy haiko tsy volagna amin'ny zava-niseho. Indrindra ny erisetra nahazo an'ny regny zanaky ny filoham-pirenena malagasy regny. Tsara fantatsika fa kan lalagna fitsora arivo tsipika 2020 tamin'ny 20 aogositra fitsora arivo izay makasika ny zo sy ny fiarovana ny ankizy amin'ny andininy fahavalo dia milaza ny hoe tsy misy olona afaka manelingelina ny ankizy iray na eo fianakaviana zany na eo amin'ny manodidina azy izay mety anohitohina ny hajany sy ny voninahiny. Ary ny andininy faha 17 dia milaza mazava tsara fa hiarany lalàna izay olona manao an'izany erisetra ho an'ny ankizy zany. Eto dia magnantso atsika mpiray-tanindrazana, magnantso atsika malagasy sakanavaka fa indrindra atsika reny mba hipetraka mahare mandreny modely, hipetraka ho reny manana anjara toerana eo amin'ny firenena zany, hipetraka maha reny mendrika mba ho fitaritra n'ireo zanakatsika, mba ahafahan'ireo zanakatsika makatahaka ihany koa amin'izay ho avin'ny zareo, no ihany koa mba ahafahan'izy ireo sitraka an'izay zo zay, no ihany koa ampitsahatra ny erisetra mianjady amin'izy ireo. Eto dia mankahera ny Ramatoa vadin'ny filoham-pirenena ny tegna satria hita ary tsapa ary azo tsapain-tagna niezaka zay entinao amin'ity ankizy malagasy reto, niezaka entinao ihany koa amin'reto mponina malagasy reto izay isany manao haingo zavatra amin'izany fiarovana sy fiadina amin'izany erisetra zay. Koa mankahery anao Ramatoa vadin'ny filoham-pirenena amin'izay izy ka ataonao zay, fa mankasitraka amin'le fa vita dia maniry ihany koa ny tohizany ny asa sy finiavanao ary fitiavanao an'ireo ankizy ireo.